amin'ny fo feno fanajana sy ampitiavana no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana anio ity ho aminao ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Kristy Jesosy zay tompontsika efa ho avy-tsy hoe leny amin'ny raha alanitra tonga ny fotoana zay andraisanao indray fampianarana mahery vaika anovana ny fiainanao sy ny ara-panahinao ary noko fa hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Hianatra tenin'Andriamanitra isika androany mahakasika an'io fakamangidy mitsimoka moa zay tsy maintsy ovahana. Fakamangidy amin'ny alalan'ny teny zay napetraky ny olona taloha nefa manaranaka ilay taranaka aty apara, mamatotra an'ilay taranaka aty apara ary manapotika an'ilay fiainan'ilay olona aty aoriana. Dia somary hiditra amin'io zany tsika mba hahafahantsika mahita ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe. Ny mpanompo kely ny tompo moa io lehilahin'Andriamanitra Titosy avy amin'ny fiangonana kristiana Mandovalanitra zay no hitondra ny hafatra ho anao eto androany ka dia atombotsika mivavaka zany ity fotoana ity mba ho azonao tsara ilay famarinana zay apitako. Saotra betsaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka tonga ny fotoana zay hitoriana ny teninao asehoy ny voninahitrao, asehoy ny herinao, asehoy ny fahatsaranao fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao ary Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahagaga, Andriamanitra mpanoro lalana sady mpanolo-tsaina. Ianao ny asa hitondra vahaolana ho an'ny malagasy ary hanampy ny olona ho afaka ao anatin'ny aizina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amen. Melohan'ny hitondrako hafatra moa zany dia hitondra n'ity fanentanana fohifohy ity izahay dia manomana vavaka fanafahana sady tsodrano lehibe ny rapitso sabotsy ery amangarivotra atsimo ny fotoam-bavaka ny atao eny amin'ny fohibe ny kristianina Mandovalanitra. Zany hoe rehefa tonga eo amin'ny telma zany ianao dia mahita mitodika mianatsimo dia misy lalana route béton iny mahintsy foana ianao dia mahita plaque ianao hoe KML na hoe kristianina Mandovalanitra dia miroso kely. Zany hoe efa misy akay ihany koa zany eo amin'ny telma eo vehivavy manao robe lava dia manao saron-doha ireny no anatononao dia ireny hitondranao any am-piangonana raha ohatra hoe anatrika ny fotoam-panafana lehibe io anao. Ozy hoe fotoam-panafana lehibe anaovan'Andriamanitra fahagagana. Tadidio fa misy zavatra mila vahana eo amin'ny fiainantsika dia misy zavatra tokony ho ampidirina. Ndao ary horaisika aloha ny andalan-tsoratra masina satria ny lera mandeha be ato amin'ny bokin'ny Nomeria 3:20 no raisitsika dia tsy maninona ho raisitsika zany le izy ery amin'ny andininy 7:20. Nomeria 3:20 andininy 7:20 zao mivaky ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny ohateny nataon'ny Balam andininy 7:20 dia nanao ohateny Balama ka nilaza hoe mitsangana ry Balaka ka mandrenesa atongolano amiko ny sofinao ry zanaky Zipora. Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Indro ny hitano efa azoko ary efa nita izy ka tsy mahova izany ao. Tsy mijery faratsiana eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana ao amin'ny Israely. Jehovah Andriamanitra no minomba azy ary omby fanao amin'ny andro no re eo aminy. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ary manan-kery toy ny omby manga fa tsy misy fisikidina eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fakatoavana eo amin'ny Israely. Fa amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehovah. Indro firenena mitsangana toy ny lioam-bavy sy miarina toy ny lioana tsy andry izy mandra-pihinany toa sy mandray pisotro ny rano vaovao. Veriko indray manday tsy andry izy mandra-pihinany toa sy mandra-pisotro ny rano vaovao. Amen.
eo zany tsika no andray lesona zay oentsika moa amaboasana nyteresaka hoe fakamangidy a mamatotra amin'ny alalan'ny teny ity tena mila vahana io fa raha vao tsy vova io a de miteraka fampitehana lehibe mihitsy a eo amin'ny fiainan'ny olona ny baiboly eto a de miresaka ny amin'ny zanak'Israely moa zany a ny alavany amin'ny tanin'ny Ezipta efa na resy fakapanahy na resy fizahatoetra maro a de nisy fotoana ery zareo a tamina tany lemaka anankiray a zay nisy a tazan'ny mpanjaka anankiray mpanjaka Moaba ny amarony ary tazan'ny jentilisa rehetra hoe matanjaka ny Andriamanitra Israely io mamaolana ny Andriamanitra Israely io ary miditra tsehatra amin'ny ady io Andriamanitra Israely io de torakovitra mpanjaka ny jentilisa tamin'izany rehefa nareny lazany fotsiny hoe ny fahavalo rehetra teny an-dalana nanomboka ny ala tany Egypta patonga taty amin'ny tany Kanana de resiny Israely daholo de reny io mpanjaka ny jentilisa io ihany koa nandresen'ny zanak'Israely ny ino tena Amalekita nandresena ny Anakita nandresena an'ireo firenena Kenita zany hoe misy an'ireo olona vaventy avy amin'ny taranaky ny anjelim-piodina ny hoe ny Filima de torakovitra ny jentilisa hoe mahery ny Andriamanitra momba an'ireo a matory eo a maresy firenena lehibe sady matanjaka de noho tsara ty zavatra toroko atsika ty indrindra ho atsika mpivavaka inona ny zavatra nisy kiropaka izy a de nitady mpanao fakatoavana sady mpanao sikidy lehilahy atao anankiray moa hoe balaka de lasa izy io nitady mpanao sikidy a mba anozona ny Israely ary mba andresena an'ireo zanak'Israely mpivavaka ireo zany satria fantatry zareo zany hoe raha tsy fatorana amin'ny alalan'ny teny aloha reo raha tsy misy olona mahay fakatoavana aloha manozona an'ireo tsy ho resy reo indrindra ka olona taranaka voafidy tsy ho resy reo raha tsy fatorana amin'ny alalan'ny teny aloha de nezaka izy zany nampitsimoka karazana fakamangidy maro a nitady de nisy lehilahy moa atao hoe mpaminany a Balama no anarany Balama zany Balama zany masim-bava ary masy teny zay lazainy tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra de rehefa avy ny alanenina zany Balaka nandeha nitady omby asy mahay nitady mpanao fakatoavana mpanao sikidy mitady mpanandro mahay amisavy amin'ny Israely mba ho resiny de reraka izy nitady an'ireo olona mahay ireo zany hoe hitan'le olona mahay fa tsy navahan'le olana nampiasa fanahy ihany reo olona mahay ireo mpanao sikidy ny omby asy ny mpijery vita na mijery fitaratra nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany reo satria vola be tsy toko tsy hoforoana nomeny Balaka an'zareo mba andresena ny Israely a hoe inona ny fomba fa ianareo milalao fanahy nareo mahita amin'ny tontolo ara-panahy tsy hita maso tia ny vola ampio za mba andresena an'ireo inona moa ry havana ny tiako ampidirina eto misy olona any tsy fantatrao a fa tena miasa andro aman'alina amotika anao mitady hevitra andro aman'alina amotika anao rehefa tsy potika any amin'ny fanaratsiny ianao de mitady système hafa izy rehefa tsy potika any amin'ilay système hafa zay hoentiny ianao fampiororona ohatra de mitady zavatra hafa ndray izy zany hoe misy olona zany atoroko atsika mba tsy mandrimandry tsika mpivavaka mba hahatonga atsika tena afana amin'ny fivavahana any ambadika any tsy haiko na eo akaikinanao na ao manodidina anao tena miasa mafy mihitsy mitady amotika ny fiainanao tetezina daholo karazana omby asy tetezina daholo karazana olona mahay inona ny tanjona amononanao alaina rano mangidy avy any amin'ny mpanao sikidy sy ny rano mangidy avy any amin'ny omby asy sy mpijery mpanandro araraka eraky ny tokotaninao rofina ny dianao alaina ny lambanao atao daholy
andefasana tolaka any amin'ny asanao mba hikorotana ny fiainanao. Misy zany ry avany eo amin'ny fiainana, indrindra ho antsika mpivavaka tena tandindindoza raha ohatra hoe tsy ampy hery, tsy ampy finoana. Zay tena tiako ampaherezana antsika hoe tsy mahazo mangatsitsika am'izao, tsy mahazo reradreraka am'izao, fa misy fahavalo any manangona hery mitady ny fomba rehetra amin'ny tehananao. Zay indrindra no mahatonga anay ny safidy ianao fitoam-bavaka lehibe any rapitso. Sabotsy miditra amin'ny sivy fotoana, vavaka fanafahana anampiana ny olona. Misy efa tratran'izay famoriana zay, misy kosa mbola eo andalana fitadiavana hevitra ny fahavalony amodika azy. Misy efa potika, misy efa malemy efa tena hoe marary paralysé, misy efa tena potika ny fiainany manontolo, misy mbola voandala-paravana. De ireo olona zay matsapy efa matsiaro efa tena misy fiainana mangidy matsiaro efa ao anaty aizina, ireo no atsonay ny rapitso fa anampy anareo amin'ny vavaka zay, satria io adinao io tsy ady arahita masotsony io. Ny fiainanao tsy mandeha, ny asanao tsy mandeha, ny tokantraminareo mikorotana, ianao misy mamosavy mandamaka mpandrina io, problème miverimberina matetika io, efa tsy ady ara-nofontsony io fa ady ara-panahy. Mila fanapahan-kevitra nefa anatona an'Andriamanitra. Ozy hoe ady ara-panahy io ry havana, ady ara-panahy io. Tena marina zany zavatra zany. Jerevitsika tsara ne zavatra misy teto hoe de ozy ty lehilahy atao hoe Balak ty naka amin'ny Balam, tena me vola fotsy sy vola mena be dehibe, nampaniraka olona, teniteny hoe tiany karamanao fa hozono ahy firenena io. Zany efa reraka izy zany nakany amina omby asy ny tariny tsy navaolana, de nitady mpanompon'Andriamanitra indray izy ho ampiasaina amena vola hoe tiany vola. De zao ataonao mba afahako mandresy an'ireo vahoaka reo, afahako mandresy an'iretsy olom-boafidy retsy. De i Bala moa tamin'izany fotoana zany nandeha, satria vola be le nitontona, nandeha ihany izy. Fa saingy zao ny zavatra misy, rehefa eny an-dalana izy de tsapany hoe tsy mety io zavatra ataony io. Mampanopin'Andriamanitra azy, misy fanan'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy mety, aza makany, aza makany. De hitatsika nefa ny zavatra mitranga eto amin'ity tantara ity zany eto amin'ny fahaefatra amby roapolo miresaka hoe rehefa teny an-dalana ny Balam andeha ho any amin'ny Balaka, de ny sakanana anjely nitaingina briky izy zany. Briky moa tamin'izany ny fitaingina raha andeha lavitra, briky na soavaly na apondra na rameva. Fa tamin'izany mbola tsisy fiara, mbola tsisy moto, mbola tsisy avion, mbola tsisy bisikileta, fa briky. De andeha izy zany andeha hanozona ny Israely araky ny vola efa azony. I vola io mavita zavatra io manova fotom-pisaina na ny arena sy ny vola ry havana, manova toe-panahy io, ary be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra avily ny vola makany anaty lavaka. Mivily vola io sady mamono no mamelona. Zany hoe raha tianao velomy vola de ianao no mibaiky ny vola, fa tsy ny vola no mibaiky anao. Misy olona nefa de zao be koa ny vola sy ny voninahitra de mirodana makany akady. Fa raha ianao mihitsy ny an'iray hibaiky ny vola sy ny voninahitra de ho hitanao fa ho tsara fitoerany ianao, ary zay tanjonao kasainao rehetra de ho tanteraka daholo, ary tsisy fahavalo resy ianao. Ny amin'ny Balam mateto lasa izy nandeha, fa eny an-dalana am'izay izy de nisakanan'ilay anjeliny Jehova. Nisy anjely zany eo amin'ny ara-panahy, tsy hitany masony io anjely io satria olombelona. Tsika moa zany zao ohatra zao hoe miratra, zay ny zavatra hitatsika ny zavatra ara-nofo be dehibe ny hita maso. De ao amin'le hoe masom-panahy, rehefa miratra zany masom-panahy ny olona anankiray mivavaka, de zao ny zavatra tokony misy. Mahita n'io karazana tontolo be dehibe ao amin'tsy hita maso izy zany hoe mahita devoly, mahita anjely, mahita tafiky ny lanitra, mahita n'ireo fiaran-danitra, mahita ny be dehibe zany ny zavatra hitan'ny olona anankiray rehefa misokatra le masom-panahy. De ny amin'ny Balam tamin'izany fotoana zany izy mahita fahitana, fa rehefa mikipo ny masony amin'ny alina ihany izy vao mahita, ary izy mandray tsindry mandry avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa miratra ny masony de tsy mahita izy. Toy le hoe rehefa mivavaka ny olona ray de mikipy de mahita tontolo na ara-panahy be dehibe zany zany hoe miratra le masom-panahy, ny mason'ny nofony mikipy.
de mahita zavatra ara-panahy be dehibe izy miseho eo amin'ny fiainany. De zao nefa ny zavatra misy ry avy malala amin'ny tompo, sakanan'le anjely le briky, zany hoe biby zany matetika mahita ny zavatra ara-panahy ary tena maranitra be ny masona biby, masona biby io. De ny fotsiny ohatra hoe masona moka na maizina be azany andro fa hitany foana hoe io misy olona hoanina. Biby zany mahiratra be ny masony. De hitan'le briky hoe misy anjely misakana izy, misakana ny dia amin'ny balama mba tsy hanao fahotana de hanozina olona marina na taranaka voafidy. Zany hoe misy karazana sakana zany na blocage Andriamanitra mihitsy manakana le olona mba tsy hanaonao foana. Sady miaro amin'ny balama izy mpaminany, sady miaro ny zanak'Israely izy mba tsy hatateraka ny hevim-petsy ataony Balaka mpanjaka Moaba. Zany hoe le Balaka mpanjaka Moaba zany de manana fotom-pisainana foana hoe tsisy zavatra tsy vitany vola, de vola ny heriny sy ny tanjany mba hahafahany mahazo voninahitra, mahazo fanjakana, manambany olona, manimba n'izay tiany sombaina ary mampiakatra n'izay tiany ampakarina. Zany izy mibeko ny vola fa tsy ny vola mibaiko azy. Ry ava malala, sakanan'le briky Balaka, Balama mazafady, inona ny zavatra nisy? Kapohany le briky ny kapohany. De ozy izy tamin'le briky satria i olona anankiray manko zany rehefa ohatra hoe mandroaka omby ianao zao de miteny resahana mihitsy le omby na briky na soavaly. Ohatra hoe mandroaka omby na miasa ianao, gesy droite, oka, lefa, de mandeha le omby arak'izay baikonao zay. De mibekony ohatra zay koa zany le briky, ndao tsy nety andeha le briky. Ozy izy hoe raha misy kiso ozy izy na antsy tetỳ tanako de nivonoko faty ianao, fa maninona ianao tsy mety andeha, nefa misy fitahina ho anany amin'ny Balaka, any amin'ny Balaka mpanjaka Moaba. De ozy izy le briky farany le briky zany intelo ny kapohany, de niteny le briky nampitenenin'Andriamanitra ny sokafana ny vava. Ry havana, mahay zavatra Andriamanitra io, mahay mampiteny ny vato, mahay mampiteny ny briky mba hahafahany manakana olona ray tsy hanao fahotana, miaro olo-marina. De ozy le briky hoe mova ozy izy tsy brikinao hatram'izay fa nga za mbola nandanao. De ozy izy ty lehilahy atao hoe Balama ty hoe tsy nanda ianao, ka nahoana ozy izy matoa mijanona de misy ampiny. Teo zany voagaga am'izay Balama hoe fa inona ary mahatonga n'ity briky ty miteny? De ny sokafan'Andriamanitra an'izay ny masom-panahiny, zany hoe somary ohatran'ny kipy izy de nisokatra amin'ny masom-panahiny, de nahita anjely am'izay mitana sabatra manakana ny diany. Teo vao fantany hoe tsy sitraka Andriamanitra ka ny zavatra ataoko, tsy sitraka Andriamanitra ka ity. De rehefa tsapany an'izay iny de mbola nandramany ihany satria tery ihany izy, tery izy ry havana, nandramany. De ozy izy tamin'ny Balama tamin'ny fotoana Balaka tamin'ny fotoana hoe manangana ianao alitara fito. Zany hoe misy olona zany rehefa hanangana zavatra na angatapitahina na angataka fahombiazana na fanasitranana de tsy maintsy avy eo amin'ny alitara taloha. Manangana ianao alitara fito de asina omby fito ao vonoina, de nidorana iny mba azahoana fankatoavana avy amin'Andriamanitra zany ahafahana manozina ny firenen'Israely ty. Tsisy nenenina. Vao andeha hanozina ny Balama, hanozina n'le taranaka voatà, de avadik'Andriamanitra tsodrano le izy, tezitra moa Balaka tamin'izany hoe impiry aho izy miteny hoe ozony ny fahavaloko fa ianao ty mitsodrano azy. Zany hoe misy karazana olona efa voatary havana na ozonina aza vao mivadika fitahina ny ozina, fa misy olona kosa olom-bo ozina na tsofinao rano aza mivadika ozina foana ny tsodrano aminy. De io fatotra io mihitsy ny mila vahatsika. Ohatra teneniko anareo eto, ny fomba nitaolo taloha razantsika de mametraka teny, zany mahatonga an'le olona ohatra zany hoe fomba ny raza afatry ny maty ty de tsy maintsy tanterahana. Misy olona zany zao ohatra hoe tamin'ny vady atolotra taloha de miteny zany le maty dadabe sy bebe hoe ianona ny vadinao, tsy miala ao amin'ny taranaka ianona ianao. Masiny ny teny efa napetraka iny ary mipetraka iny, de matahotra le taranaka ty apara satria malala tsara mihitsy hoe misy teny mamatotra ary misy teny tena mbola mitoetra, misy teny mamatotra. De matahotra afatry ny maty ty fa tsy maintsy tanterahana.
afatry ny maty de iny moa nangalariny satana am'izay taty an'le resaka tontolo ny famadihana sy ny tsabyra hoe reto olombelo reto any mino no afatry ny maty ary makato ny fiainan-drazany de alao izy de navadiky satana am'izay le izy anao matory amin'ny alina de ohatrany hoe alainy am'izay le maty na tsaiky na sariny dadabe na bebe na mama de manofy anao entiny hoe miteny satana zany iny miteny iny fa tsy le maty tsony mangatsika zay fa finosy lamba amin'ny volana o de manaovinareo famadihana de ohatr'zao de mamino omby de iny tokoa anao taitra maraina de namangy ana dadabe fa tsy maintsy manao famadihana ho ntsika de mandeha am'izay ny cotisation de isa taona am'zay izy lasa fahazarana de jerevy nefa ny alalana lizy hoe fana fakamangidy manapotika le izy isaky ny tranga lay famadihana na le tsabra tsy haiko fakatoavana sy le fisikidina satria rehefa resaka famadihana ndresaka de tsy maintsy mandeha mpanandro ny akamarony aloha kotrany hoe za tsy miteny azo atao fa raha mikorotana ny razana mila lamina de amboariny zany fa le izy resaka misy mpanandro sy pisikidiny tena tsy haky an'Andriamanitra satria lasa manova Andriamanitra ka fa amin'iny de inona nefa ny alalanao anazy hoe fakamangidy manapotika sady mitarazoka le izy atramin'ny nanaovanao an'io jere ny fiainanao fa miapotika jere ny fiainanareo fa miarava tsy mandeha zay loha ny fidiram-bola satria le mba tahiry kelinao entina nangampenana troan'io isa-taona de jerevan'izay miamahanitra ianao am'izay mivavaka sady manao an'io de ohatrany hoe Andriamanitra ny tsy mitana fa ianao ny tsy nahy nanompo azy de eo le ampifangaron'ny olona le fivavahana sy le zavatra fomban-drazana de mandeha nefa mandeha ny fotoana miapotika aloha satria le fakamangidy miamamatitra miamangeja miamandrava ny fiainany ryava malala miamandrava fiainany ary ny devoly zany rehefa hitany am'izay hoe lasa mivavaka ity efa lasa mpivavaka tsy ino an'ity resaka fombafomba zay tsy mifanaraka amin'ny baiboly itsony de hain'ndray ny fomba atao any amin'ny nofindray izy miditra raha mbola misy fahotana eo aminao varavarany idirany zay ao amin'ny nofy izy miditra rehefa miditra izy de eo izy ny mitondra karazana zavatra maromaro asehoany anao de matahotra ianao avy eo de asoa de bediny razana de lasa ianao tafiditra an'le izy ozy hoe tsisy fomban-drazana ratsy tsy hoe ratsy izy rehetra misy tena tsy mety fa lasa fanararotany devoly misy kosa azo atao azavaiko eto ny azo atao sy ny tsy azo atao amin'ny fotoana manaraka fa azavaiko fotsiny aloha ty zavatra eto ty zay tena hitatsika hoe teny mamatitra misy teny mamatitra ohatra ianao na mamanao tamin'ny tontolo tsy hitamaso taloha tany mety ohatra hoe namalivaly ny mamanao na ny dadabe anao dadanao na mamanao ianao zay mahita namalivaly de tezitra be ho ny dadabe tam'zany de nozoniny zany mamanao ianao tsy nahita le ozona napetraka nozoniny mamanao na ohatra hoe dadanao namalivaly de nozoniny hoe le taranaka tsy manjary ty tsy ahitany rariny ianao raha mbola taniko ny tany zay le teny napetraky dadabe na bebe tamin'ny ray aman-dreninao tsy hitanao le izy fa tataraiko anao ry havana fa mamatotra iny ary mitrongotrong io taranaky olona io miarina kely de potika ohatra ny ondra ny ranomasina miaka tsy midina manaotra zao de iny teny iny mila vahana amin'ny ara-panahy kehitriny satria lay olona nametraka an'lay teny faka ratsy faka mangidiny manaranaka an'le taranaka efa maty tsy afaka andeha foazonao ndray zay foazany dadabe de mba vao le ozina tsofo rano zay tsy afaka itsodrano tsony izy tsy afaka maniny izy fa tsy maintsy manantina fivavahany ianao tontolo ara-panahy ianao de iny vavaka délivrance sy fanolora-teny iny ny mamaly efatotro de tsy manam-pahefana amin'ny alalan'le teny zay mipetraka talohatsoa satana satria iny teny iny no entin'ny satana hiampanganan'le taranaka satria amin'ny fotoana zany ny olona ray mamalivaly ray aman-dreny na dada na mama de iny teny iny am'izay no entin'ny satana manimba azy satria fandikana didin'Andriamanitra zany raha ny baiboly ny jeretsika Exodus 4 zao de miteny hoe manajano rainao sy ny reninao mba ho lahavandro iainana ianao amin'ny temps zay omeny Jehovah-Andriamanitra anao ary amin'ny bokin'ny Levitikosy de miresaka ihany koa hoe voaosina zay tsy manaja ny rainy niteraka azy sy ny reniny de iny am'izay zany no entin'ny satana hoe na mivavaka ary le olona ozy izy hoe itony ozy izy mandika ny didinao Andriamanitra
lasa varavarana am'izay iny idiran'ny satana zany hoe tady ray mamatotra am'izay iny de mila tapahana am'izay zany le izy eo amin'ny alalanao zao efa hitanao le izy hoe nanapotika ny ray aman-dreninao ny avanao ianao koa zao potika ny totrongotrondro de vana le izy am'mivavaka de ianao rehefa vana mivavaka le izy de manolo teny ianao mivavaka de manomboka mahazo toetra tsara fanatsara lasa miramirana lasa tsy de metraika any amin'ny fonao na misy olana na misy problème azy zany any ry ava-malala amin'ny tompo izy io hoe misy olona nefa tratran'iny teny mamatotra avany amin'ny razambe iny de lasany izy te amaolana de lasa izy mitonatonana any amina paitao zavatra lay de vao miasa le izy fatotra miafatotra ihany zany hoe araka le fiteny zay hoe lekisisy ihany ny rakoto zafy lekisisy ihany ny rakoto zafy fa raha tianao zany amary ny teny efa mipetraka taloha reny satria tena misy fiatraikany iny eo amin'ny fiainan'ny olona ty arina de vavaka anasana anareo raha pitsotsika hivavaka amin'ny 7 fotoana fiangonana kristiana mandova lanitra maro ny mpanompon'andriamanitra efa voninao tondra fanafahanao atsika efa mifadianina ny mpanompon'andriamanitra tena hoe anampy atsika amina vavaka ary ampianatra atsika hoe zao ny tokony atao mba ahitany voninahitr'andriamanitra tena misy io teny mamatotra io faka magidy davida ange tena miresaka an'io amin'ny salamo hoe 4:7 angamba izay ozy izy hoe esory amin'ny faka mangidy esory amin'ny teny mamatotra ny hoe faka mangidy mamatotra andriamanitra lay teny napetraka iny zany mamatotra de ny any davida ny vany tamin'ny vavaka satria efa nanozona anazy saoly efa nanozona anazy be dehibe ny filistina taminaminony an'le ngeza be iny be dehibe ny olona nanozona azy be dehibe ny olona mitsitsika anazy tsitsiana be dehibe ny olona manao rodi azy de tena nezaka izy mivavaka nanatona an'andriamanitra de nangataka mihitsy izy hoe afao andriamanitra amin'ny teny mamatotra de izy moa afaka rehefa afaka izy de misandatra alalana zany hoe afaka le olona de asandatra andriamanitra izy zay ka ianao avany ry avako tena tokony isandratra tena tokony ho lasa lavitra raha niezaka sy nidinga nataonao amin'ny fiainana fa saingy ny problème de zao misy teny miazona ny fiainanao tsy hiakatra ao misy teny miazona ny fiainanao tsy hiakatra ao misy teny misitona anao any andavaka ao stomin'ilay teny napetraka olona ianao zay tokony ho vatsika mivavaka am'rehatra be mba manandrama fotsiny rapitso anasako anareo manandrama fa maro ny olona efa nahitany voninahitr'andriamanitra ary azo antoka ny mandrakizay anao am'zany vavaka ho ataona io andamina amin'ny fiainanao ary azo antoka no avinao ara-panahy fa misy tena misy dikany ny teny resaka hoe teny mamatotra io zany mahatonga ny izy ty balaka amin'ny tena mitady vola be mihitsy mitady olona anozona ny fahavalony anozona ny fahavalony vola be mihitsy no entiny am'zany zany aloha izy ava-malala amin'ny tompo ianao ige maraparanako anazy eto am'le andininy fa 7:20 hoy ny baiboly hoe fa tsy misy fisikidina eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fakatoavana eo amin'ny Israely averiko aloha zany hoe ao amin'reto vahoaka an'andriamanitra efa voata efa voatsodrano reto zany mahatonga n'le ozona ataon'ny olona sy lay teny mamatotra tsy manjaka tsy afaka mangeja anazy de iry zareo sady tsy misikidy hony taranaky Jakoba andriamanitra Jakoba ivavahantsika io andriamanitra Abrahama sady tsy misy fakatoavana eo amin'ny Israely de ny baiboly moa ery ambany miresaka hoe tsy misy fanandrona le hoe manandro de iny am'izay le rovan'andriamanitra am'zareo karaha resaka mpanandro ombiaso karazana hoe mpamosavy tsy tafiditra eo am'zareo satria andriamanitra mihitsy ny miaro andriamanitra ny miaro am'zareo amin'ny famarinana ijorony de ozy ny baiboly hoe fa amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy ny Israely izay efa nataon'i Jehova indro firenena mitsangana toy ny lioam-bavy sy miarina toy ny liona tsy andry izay mandra-pihinana ny taona sy mandra-pisotry ny rany vaovao zany hoe mandra-pahazahoana n'le raha vaovao zay rahan'i Kristy tondra fanavoizana zany fahasoavan'andriamanitra miraraka ao aminy tena hita ny balama mpanjaka ny jentilisa am'izay hoe zay ozona lefa ny balaka mpaminany nivadika tsodrano nivadika tsodrano naika niady mihitsy izy mirahalahy hoe zany am'teny anao nanaramako anao anozona fa tsofinao rano ango izy balaka efa voata io
andriamanitra ozy ny baiboly tsy olona ka andainga eto am'le andininy fahasivy folo tsy olombelona ka hanenina ny am'izay efa nolazainy zay nolazainy tsy maintsy tanterahany efa voata io tsy afaka manovany zany ao izy izy balama nampaminany azy fa reo efa taranaka voata ry avana ianao taranak'olona tokony ho afahan'andriamanitra ary inana ny fitahin'andriamanitra fa no ifatotra ataon'ny devoly io a de mitsirepirepy ianao miady mafy ianao ary tady rafa asaintsika rehetsa rapitso a ilomamo ao anatin'ny mivavaka mahery vaika mivavaka manova fiainana ara-panahy mitanjona aloha voalohany ao anatin'ny fivavahana miaraka amin'ny fiangonana kristiana mandova lanitra de ny andovan'ilay paradisa ary mampianatra ny olona hoe tiany tsy azo atao de tiany tsy azo atao fa zao ny azo atao faharoa ny etỳ tany tahaky ny any an-danitra araky ny vavaka nampianariny to ny fampona ataotsika de fampona tahaka ny any an-danitra no ataotsika eto ambonin'ny tany fampona masina fivavahana masina famarinana fahintsina ary tsy misy fisikidina tsy misy fanandrona tsy misy sarisary fa tonga de zavatra réel no ataotsika ao amin'ny fampona anasana anareo rapitso amin'ny sivytsika ny miditra raha mila ianao a resadresaka amin'ny mpanompon'andriamanitra na mila vavaka na mangataka taridalana io ambany io misy larana tariby raiso atsoy zay fa maly anao na andefasy message tapitra moa ny fotoana teto a am'ty androany ty de maherezatra any tsika rehetra hitafy voninahitra ny anareo mianakavy vavaka azy sotra betsaka jesosy makasitraka fa tafita zay afatra nampitondrainao zay a makasika ny faka mangidy amin'ny alalan'ny teny zay napetraka tsampanay tokoa jesosy fa betsaka ny olona mandrangirangy tsy fantany hoe ino ny olana saribahany io tsy fantany miezaka mama izy fa tsy mivaha ay jesosy nisy teny napetraky ny olona tokoa zay mila vahana va ao izy ho ianao de avy alao andeha am'le filazany tsara ny soratany jaona sitraka ao indrindra ny aman'ny olona ao amin'ny fatotro vahanao izy de anompo anao asehoy ny voninahitra ao tompo fa mainy zavatra rehetra ianao alleloia amen tapitra ny fotoana ny arahako taminao teto ny androany azoma ny fandarany eto moa ny azoma amin'ny valalatsaka fefany de ohatr'izay koa ny alarby fandarana radio sisel 80.0 kosa de isakariva amin'ny fito mahery kely eo ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma de arao foana mandra-pioana rapitso azy velo matomboko